Miaraba ny fiangonana pastera manao hoe nitsangana tamaty Kristy. Amen. Miaraba ny fiangonana, miaraba manokana anareo estekezandriny ato amin'ny fitandremana izay entina mbavaka amin'izao maraina izao. Ny afatra ho anareo ny afatra ho an'ny sampana dia izao ry havana, sady fiarabana no fiararintso ho anareo aoka ianareo ho tanora zandrikelin' Jesosy. Meteza ianareo ho tanora zandrikelin' Jesosy. Zany ny vavaka ho anareo, zany ny fiararintso ho anareo, zany ny fiarabana anareo. Tanora tsirairay ato amin'ity fitandremana ity izay manatrika eto ho zandrikelin' Jesosy. Ary ny katezeda hitaizany tanora ao aminy ho zandrikelin' Jesosy ry havanao. Le hoe zandrin' Jesosy milaza fiziana. Ny hoe fizina dia avy amin'ny hoe izy ianao, fiziana fa tsy hoe fisiana. Milaza ny identiténao, izy ianao, zandrin' Jesosy ianao. Ary ny hoe zandrikelin' Jesosy dia milaza fitiavan' Jesosy anao zandrikeliny. Zay le havatra ho androandroandro havanao. Ho tanora zandrikelin' Jesosy ianareo zandry zanaka. Ndia raha hoe hojerentsika ny teny avy amperikopa, azahoanareo mandiny tena ary azahoanareo mampitoetra, mampiorina zany antso ho zandrikelin' Jesosy zany. Raha fitinina le toriteny androany maraina dia misy fahamarinana anankitelo telo foy hoe zandrikelin' Jesosy dia miditra, zandrikelin' Jesosy dia mizara, ary ny zandrikelin' Jesosy tsy komplekse. Averiko zandrikelin' Jesosy dia miditra, zandrikelin' Jesosy dia mizara, ary ny zandrikelin' Jesosy tsy komplekse. Inona le famarinana telo ry tanora malala hoe zandrikelin' Jesosy dia maninona? Miditra, zandrikelin' Jesosy dia maninona? Faharoa, mizara, zandrikelin' Jesosy fahatelo dia maninona? Ndary indray mandefana dia efa namavita le toriteny voalohany miditra, faharoa mizara, fahatelo tsy komplekse. Zay. Sotra ny tompo, mazava be le havatra. Ndao ara azavaina kely, azavaina foy ireo. Filazantsara ny Jaona 10:15. Filazantsara ny Jaona 10:15. Dia raha antsika mamaky mafy zany amin'ny anaran'i Jesosy, zao no vavahady, raha izao no idiran'ny olona dia ho vonjena izy ka hiditra sy hivoaka sady ahazo hanina. Inona le fahamarinana voalohany? Miditra. Eto zany le izy hoe miditra ao amin'i Jesosy. Miditra ao amin'i Jesosy. Zay zany le fahamarinana voalohany. Na miditra amin'ny vavahady. Tovy ihany zany. Miditra ao amin'i Jesosy. Pasoka nefa malama, nefa moa zay no avy nasain'ny fanamasina verina. Ahoana za miditra ao amin'i Jesosy zany ry havana? Miditra ao amin'i Jesosy dia hoe manaika an Jesosy ho lalam-pamonjena, ho hany lalam-pamonjena. Voatendrin'ny ray. Manaika an Jesosy inona? Voatendrin'ny ray. Zay. Dia ny olona miditra amin'izany vavahady zany manaika an Jesosy lalam-pamonjena dia zavatra roa nataony amin'izany lalam-pamonjena zany. Bebaka
sy mino. Ahoana hoe mibebaka fona. Tsy mora zany tanora zany amin'izao 2011 zao. Betsaka ny fakapana ivalalana, betsaka ny fakapana eny an-dalana, dia mibebaka, bebaka. Dia mino. Inona natao hoe mino? Matoky an' Jesosy. Ny safidiko izy ho lalam-pamonjena, matoky azy eny an-dalana. Zay zany le hoe miditra amin'ny vavahady. Miditra ao am' Jesosy, safidy azy ho lalam-pamonjena voatendry ny ray. Dia misy teny fampanantenana amen'i Jesosy hoe dia ho vonjena izy ka hiditra sy hivoaka sady ahazo any. Ho vonjena amin'inona? Ho vonjena amin'ny fahotana, ho vonjena amin'ny vokatry ny fahotana dia ny fahaveresana mandrakizay. Ho vonjena amin'inona? Ho vonjena amin'ny fahotana, amin'ny vokatry ny fahotana dia ny fahaveresana mandrakizay. Zany. Enganika ho zany ianaro tanorato hoe. Zandrikelin'i Jesosy hoe. Samy hita efa niditra tamin'ny vavahady antsoina hoe Jesosy. Tsy samy hita hoe efa vita batisa fotsiny na mpandray mifanasany tompo fotsiny fa tena hoe niditra tamin'ny vavahady ary vonjena. Tamin'ny fahotana, vokatry ny fahotana dia ny fahaverezana mandrakizay. Dia inona le hoe hiditra sy hivoaka, hiditra sy hivoaka. Io ohatrany hoe tanora nareo zany akamaroanareo mbola ohatran'ny ray aman-dreny, dia miditra sy mivoaka ohatran'ny ray aman-dreny. Tena faran'izay malalaka matetika mantsy ny tanora, ny zavatra tena tsy tian'ny tanora dia hoe zany teriterena zany. Teriterena tsisy iainanareo. Ozy izy Jesosy midera amin'ny vavahadiko fa hiditra eo namiko nareo dia hivoaka malalaka ianareo, hitory ny hatsarako ianareo araka le hira teo le havanao. Zany noka no fizinareo zandrikelin'i Jesosy. Piditra ao ambala, piditra ty am-piangonana, dia rehefa mivoaka avy ty am-piangonana mandeha mitory ny lalam-pamonjena. Dia ahazo hoanina, tsotra be le ahazo hoanina, anana fahavokisam-panahy. Anana fahavokisam-panahy. Za tamin'ny mbola tany Ampitan-Dranomasina tany misy tanora faran'izay mahay. Mahavariana ny malagasy rehefa mianatra ny Ampitany dia tena mahay, anisan'ny mahay. Fa zao maina le fiainana, tsy manana fahavokisam-panahy satria tsy niditra tamin'le vavahady antsoina hoe Jesosy. Zay zany le famarinana voalohany tiavany hoe miditra ao am' Jesosy, na miditra am' Jesosy zay hany lalam-pamonjena. Miditra. Dinona le famarinana faharoa? Mizara. Jauna 10:10 mialatsiny aloha somary manana kely fa ny tanora iny mba miara-mamaky amiko e. Zay fa zao tanora miara-mamaky amiko satria estekandro fa ranao ray aman-dreny ao anareo le tazao ny zanakareo, tezao ny zanakareo mba ho zandrikelin'i Jesosy. Raha zany maty antoka ianareo amin'izay sakrifisy nataonareo rehetra, hitaizanareo zanakareo reo ry havanao. Jauna 10:10. Ny mpangalatra tsy avy raha tsy angalatra sy amono ary andringana. Zao avy mba hananany fiainana sady hananany be dia be. Dia le hoe mizara dia hoe tanora mizara fiainana. Tanora maninona? Zara. Ahoana tsara? Ok. Inona le voalohany? Miditra amin'ny vavahady na miditra amin'i Jesosy, dia faharoa mizara fiainana. Ka rehefa miditra ao ambala izy, rehefa niditra tamin'ny vavahady izy, rehefa niditra izy tao amin'i Jesosy, dia nandray fiainana be dia be avy tamin'i Jesosy ry havana. Nandray fiainana be dia be. Ary ny olona mandray izany fiainana be dia be zany dia automatiquement mizara fiainana. Tanao raha ohatra reny hoe ahoana re zany? Natao hoe vera dia feno.
rehefa feno le very dia mideborda ho azy zay. Le fiainan'i Jesosy le fiainana be dia be io fiainana mora mideborda ohatrany rono mandroatra ho azy io raha le fiainana be dia be ry havanao. Zany nahafantarana fa niditra tamin'ny vavahady le tanora anankiray mizara fiainana izy satria nandray fiainana be dia be. Mampieritreritra ry havana ny tenin'i Jesosy rehefa vakiana tsara. Jaona 10:10 mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono arandringana zaho avy mba hanana fiainana sady hananany be dia be. Ampifangarian'i Jesosy fombany sy ny fomba mpangalatra. Rehefa tsy mety ho zandrikelin'i Jesosy ianao ry tanora, rehefa tsy mety ho zandrikelin'i Jesosy ianao dia hanao fomba mpangalatra dia ho zandry ny mpangalatra ianao. Zany lazain'io Jaona 10:10 io. Azay le hoe ampio ny antsonao atsonao amin'le fiainana be dia be ianao raisy midira amin'le vavahady dia zarao zany fiaina zany. Dia rehefa zandrikelin'i Jesosy ianao dia manao fanaon'i Jesosy mizara fiainana. Fa rehefa tsy zandrikelin'i Jesosy ianao dia manao fomba mpangalatra. Inona ny kendren'ny mpangalatra ozy izy Jesosy? Inona ny kendren'ny mpangalatra ozy izy Jesosy? Ny angalatra, ny amono, ny andringana. Atomboko ao amin'ny ankohona zany. Mampalahelo ke mahita ray aman-dreny mamono mandringana ankohonany. Misy zany ao fiangonana satria tsy zandrikelin'i Jesosy amin'ny fiangonana ankapobeny zany. Misy zany hoe mpangalatra, mpamono, mpandringana zany. Tsy raharany zany hoe izara fiainana zany fa mamay azy izara fahafatesana. Jaona 10:10 eo amin'ny firenena ny tenany ihany, ny hafa vonoana sy ny hafa angalarina fa ny tenany ihany. Ary normal izy raha mangorona eo amin'ny fitondrana satria tsy manana le fiainana be dia be manome fahafapony rehetra. Zany nge ty fiainany ty ry havany. Zay le izy. Fa miteny aminareo tanora, nareo no avy ty fireneny ty. Mitezy ho zandrikelin'i Jesosy. Nandray le fiainana be dia be. Nandray le fiainana panahy avy amin'i Jesosy. Ary mpizara an'izany fiainana zany. Zavatra eto dia hoe Jesosy manome fiainana. Ary rehefa manome Jesosy ry havanao, rehefa manome Jesosy dia tsy mijijy. Rehefa manome Jesosy dia maninona? Rehefa manome Jesosy tsy mijijy izy. Fiainao tsy mandray dia matomaty ny finoanao tanora. Zay zany le famarinana voalohany hoe miditra amin'ny vavahady na miditra ao amin'i Jesosy lalam-pamonjena. Le faharoa dia hoe mizara fiainana fa tsy mpangalatra, tsy mpamono, tsy mpandringana. Inona le famarinana fahatelo farany? Tsy komplekse. Tsy komplekse. Zandrikelin'i Jesosy ry havanao. Tsy komplekse zany. Tsy komplekse. Sady tsy manana complexe d'infériorité izy no tsy manana complexe de supériorité. Tsy komplekse izy. Tsy komplekse izy. Ndao jerentsika amin'ny tantara Mosesy. Nijerena zany hoe zandrikelin'i Jesosy zany tsy komplekse. Eo amin'ny Exodosy toko 7. Ny andininy fa
1:10. Exodosy toko fahatelo andininy fa 1:10. Dia raha antsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy, fa hoy Mosesy tamin'Andriamanitra, iza moa aho no hankany amin'ny Farao sy hitondra ny zanak'Israely hivoaka avy any Egypta. Iza moa aho. Eo le jereny lazaina hoe mety misy complexe. Ahoana moa? Complexe izy. Ny teny hoe iza moa za, fa iza moa za no any Farao. Tsy mahatsiaro a capable izy ho any Farao, zay le hoe complexe. Tsy mahatsiaro capable. Zay ny Exodosy 3, 1:10. Dao ndray jerentsika ny Exodosy 4, 13. Exodosy 4, 13. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa hoy izy, Tompo, fona aminao aho, irao zay tianao irana. Zazany irana, irao zay tianao irana. Toa hoe tsy mahatsiaro capable izy eto. Eto izy tsy manana motivation amin'izany. Tsy manana motivation, irao zay irana. Zay le izy, tsy manana motivation. Exodosy 10:13. Exodosy 10:13. Amin'ny anaran'i Jesosy, fahatr'izay nankanesaka tao amin'ny Farao mba hiteny amin'ny anaranao izay, dia nahatonga loza tamin'ity firenen'ity izy, nefa tsy namonjy ny olonao akory ianao. Ina indray zavatra hita eto? Todika ny lasako aho ozy izy Mosesy. Tsisy mba hoe fahombiazana tao amin'ny lasako. Tsisy réussite tao amin'ny lasako. Mba efa tany any ange za, mba efa tany any aho ozy izy. Vokatry le iraka nampanaovanao nahatonga loza ho an'ny zanak'Israely. Zay le izy. Zay Mosesy zany. Jerentsika indray hoe Exodosy 4:1. Exodosy 4:1. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary namaly Mosesy ka nanao hoe, indro tsy ino aho na iain'ny feoko izy, fa nanao hoe tsy niseho taminao Jehova. Tsy niseho taminao Jehova. Ohatrany hoe eo anatrehan'ny Farao tsy hanana fahefana. Tsy hanana fahefana. Tsy hanana fahefana. Ary ny zavatra jerentsika farany angamba dia hoe ao amin'ny 6:12. Exodosy 6:12. Exodosy 6:12 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Mosesy niteny teo anatrehan'i Jehova ka nanao, indro ny zanak'Israely aza tsy nihaino aho, ka ahoana no hihainon'ny Farao aho, fa izaho tsy voaforamolotra. Izaho tsy voaforamolotra. Ohatrany hoe zanky ka tsy mahay mandahatra. Jehova, ahoana ny hinon'ny Farao aho, zanak'Israely raha tsy nihaino aho, izaho tsy mahay mandahatra. Tsy mahatsiaro izy manana capacité. Tsy manana izy motivation. Tsy manana fahombiaza tamin'ny lasa hoe ilazany hoe hitanao tamin'ny lasa. Milaza izy fa tsy manana fahefana. Milaza izy fa tsy mahay mandahatra. Dia jerena roa mivokatr'izay fandahara Mosesy izay. Exodosy 4, jerena roa tanora tsara. Exodosy 4:14. Afa fijerin'i Jehova no tanora. Aza complexenao, aza complexe de supériorité, aza complexe d'infériorité. Exodosy 4:14. Dia nirehitra tamin'ny Mosesy ny fahatezeran'i Jehova. Hatreo, dia nirehitra tamin'ny Mosesy fahatezeran'i Jehova. Fa naninona nirehitra tamin'ny Mosesy ny fahatezeran'i Jehova? Ohatrany hoe le zavatra rehetra nalahatra Mosesy ireo, na mety ho marina aza amin'ny fijerin'ny olombelona, tsy fantatro Mosesy. Fa reo indrindra, reo lazay Mosesy fa fahalemeny sy kilemandreo, reo nentsony azy. Zay matezitra azy io ry havana. Ary tena hoe afatra
saza ho anareo tanora ty tantara Mosesy ty, afatra saza anareo zandry kelin' Jesosy, aza komplexe ianareo e. Ny zavatra hita eto tsy ny diplôma ny zava-dehibe, ilaina ny diplôma, ataovy zay afa-panadinana, mandany vola amikarena ny ray aman-dreny, ataovy zay afa-panadinana, fa tsy ny diplôma ny zavatra fa le antson'Andriamanitra. Ary ianao zay tsy mba afaka nianatra, ianao zay manana diplôma, oka ianao tsy hanana complexe de supériorité, ary ianao zay tsy nianatra, oka ianao tsy hanana complexe d'infériorité, fa ny zava-dehibe le antson'i Jesosy anao hoe atoroko anao fa za miantso anao ho zandry keliko. Ary raha mpiarina andrano 11 juillet 2021 ty tototory teny ty, mila anao zandry keliko aho ozy Jesosy, farak' le nyteneniny tao, jereo amin'ny masoko manodidina anao eto Madagasikara, jereo ny fahorian'ny oloko, jereo ny alahelo ny alahelo, jereo zay mamesatra azy, ary irako ianao, antsoko ianao, hiara anafaka anty fireneny ty. Zany miantso anao, tsy antoko politika ny miantso anao. Jereo ny fahorian'ny oloko eo amin'ny fiarahamonina, ary eno ny fahorian'ny oloko rehefa miangona izy, olona vesara ny fahoriana isan-karazany miangona ato. Ary zany mitsoko anao, sy anefeko anao ary anabeazako anao ho zandry kelin'i Jesosy. Ary enganeka ho izany ianareo ry tanora malala, zandry kelin'i Jesosy, niditra tamin'ny vavahady, nandray fiainana be dehibe. Zandry kelin'i Jesosy niara-natsangana tamin'ny maty taminy, ka velo aminareo Jesosy. Velona aminareo Jesosy nitsangana tamin'ny maty. Ka niza ny mifanena aminareo, ninona vesatry ny alahelo sy ny fahoriana, dia mizara fiainanareo, satria mizara an'le Jesosy nitsangana tamin'ny maty. Ho aminareo ny fahasoavan'ny Tompo. Amen.